Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Andramo ka izao fa tsara Jehova, sambatra izay mialoka aminy. Amen. Indray tokoa ny falebiazan'ny fitiavanao ry Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina. Mbola nomenao an'izao tombonandro izao izahay tsiraray avy, ahafahanay miantso ny anaranao sy ahafahanay manome voninahitra ny anaranao. Misaotra indrindra Jesosy satria hitanay sy tsapanay ny fahatsaranao eo amin'ny lafim-piainanay tsiraray avy, ary izany mbola navelonay natrapa-hamonjena anay tratra ity maraina ity. Tombo-pahasoavana avy aminao izany, ka izany no iarabanay anao ampanetretena androanay ny tongotra ao masona na dia tsy mendrika akory ary zahay no hamany fiakapanao. Haidino Jesosy ilay fanahinao masina ho aminay tsiraray avy, aizanay mandray ny teninao sy ny hafatrao, ary koa mitahiry izany teninao izany aty anatin'ny fonay, ary dia ho ampiarinay eo amin'ny lafim-piainanay ny teninao, ho mpiaino-pakatoa izahay tsiraray avy, fa tsy ho mpiaino-panadino. Ny mpanompo vavinao kosa izay nofinidinao Jesosy, ampita izao hafatra sy vatsim-panahy izao dia aoka Jesosy hanetry tena mandrakariva ambany tana maherinao, dia ny voninahitra ao no izy io sandratra. Mitenena Jesosy malala fa voninkiananao izay mpanomponao, anao ny tera sy ny anjara voninahitra mandrakizay. Amen. Ry afa malala rehetra ao amin'ny tompo, ampitombonao amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana ny fanahy masina. Ampifaliana mandrakariva no ahafahana miatrano amin'ny tokantrano misy antsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao fifandraisana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia ao amin'ny filazantsarany Jaona 20, andininy 5:20. Filazantsarany Jaona 20, andininy 5:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Ho tohisantsika izany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Jeremia 1:30, andininy 7:20, ny tapany 2 farany, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hampodiko ho fifaliana ny fitomaniny, ka hampiononiko sy hampifaliako izy ho afaka alahelo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra roa misesy izay novonakintsika teo izany no azahoantsika mandray ny lohahevitra hoe nahoana ianao no mitomany amin'ity maraina ity. Nahoana ianao no mitomany. Ao anatin'izao lalan'ny karena izao tsika izay hanomanantsika ilay Pasika fandresen'i Jesosy dia samy mahatsapa ny tsiraray avy sy ny zanak'olombelona fa mihamafy izao fiainana izao. Ary maika asa mafimafy kokoa izany ny manjo sy ny mahazo ireo izay mpanara-dia marina ny Jesosy Kristy Tompo, ary mahatonga ny tsiraray avy ho latsa-dranomaso. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy amin'ity maraina ity no mametra-panontaniana amintsika tsiraray avy manao hoe nahoana no mitomany ianao. Teto Jesosy dia talohany nitsanganany tamin'ny maty dia fantatritsika mazava tsara fa i Maria no olona voalohany nisehon'i Jesosy tamin'izy vao nitsangana tamin'ny maty. Ary fantatritsika tsara fa i Maria dia tonga teo akaikin'ny fasana mba hijery izay mombamomban' Jesosy hoe nitsangana marina tokoa fa izy, sy hijery hoe nanahoana Jesosy. Ary rehefa tonga teo akaikin'ny fasana i
Maria dia fantatritsika tsara ny zavatra nisy sy ny zavatra niseho. Tsaroantsika tsara koa fa tamin'ny Jesosy izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana, ilay nanolotra ny ainy ho aiso anao, dia i Maria ihany koa no nijoro teo akaiky ny hazo fijaliana izay namatsiana an Jesosy, ary dia nitomany tokoa i Maria nanoloana izany fahafatesana mangidy dia mangidy nanjoa an Jesosy Kristy Tompo. Rehefa feno alahelo ny fony'ity vehivavy ity, dia tamin'ny andro fahatelo ohatra ny salasala ihany izy hoe hitsangana marina tokoa va Jesosy, sa sao dia mba hisy hangalatra ao am-pasana ny fatiny. Vao maraina mangiran-dratsy dia lasa i Maria niazakazaka nandeha nakany amin'ny toerana izay nametrahana ny vata mangatsiaka an Jesosy, ary mbola feno alahelo ny fony ary nirotsaka ny ranomasina. Rehefa tonga teo akaiky ny toerana izay nametrahana ny Tompo izy, dia nahita anjely. Rehefa nahita ny anjely Maria, dia nanontany hoe fa nataonareo aiza moa ny Tompoko? Kanefa ireto anjely reto dia fantatritsika mazava tsara fa mpanompon'Andriamanitra, anjely izay nidina avy any an-danitra, niseho teo anoloana ny varavaran'ny fasana, izay fasana efa tsy nidy intsony fa efa nikodia ny fasana sy ny varavarana, izany hoe nisokatra ny varavarana izay nisy ny toerana izay nametrahana ny Tompo. Maria dia nanana fifandraisana lalina tamin'ny Jesosy Kristy Tompo, ary tena nirakitra tao am-pony izany hoe Jesosy ilay tena tiany, ilay mpanavitra, ilay mpamonjy. No ny afaka kelikely rehefa nahareny feo andreto anjely Maria hoe tsy anto intsony izy fa efa nitsangana, dia lasa izy nandeha. Ary rehefa lasa nandeha izy dia iny Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta nanakaiky azy. Kanefa Maria dia tsy nahafantatra hoe Jesosy anety. Rehefa nanakaiky azy Jesosy dia nilaza taminy nanao hoe raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Dia nieritreritra i Maria hoe ilay mpikarakara zaridaina ity lehilahy miresaka aminy ity, fa hoy ilay lehilahy taminy hoe tsy ato intsony izy fa efa nitsangana. Dia mbola nanontany Maria hoe raha ianao no naka azy re, lazao ahy, taiza no nametrahanao azy? Nitodika indray Jesosy ka nilaza hoe Maria, ary niteny tamin'ny teny Hebreo manao hoe Raboni, izay midika hoe mpampianatro. Ary Jesosy nametraka
fanontaniana tahaka ilay nataony teo aloha ihany hoe raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no diadiavinao? Teo izay voatsapany Maria ary tsaroany tao anatiny fony lalina hay Jesosy ity manoloana azy ity. Ary Jesosy mbola niteny hoe, Maria, aza ato amin'ny maty no diadiavanao ny velona. Ary eny mazava tsara ilay feon'i Jesosy amin'ny feo malefaka ny antso tamin'ny anarany. Ary raiky tahotra Maria, faly, ravo nary ny feon'ilay Jesosy nomboana teo ambony hazo fijaliana kanefa nandresy ny fahafatesana. Androany kory afaka malala, miantso antsika tsiraray avy Jesosy Kristy Tompo izay nomboana teo ambony hazo fijaliana kanefa nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana. Ny finoko sy ny finoanao no ahafahantsika mandray izany fandreseny izany koa eo amin'ny fiainantsika. Ary izy no mametraka amiko sy mametraka aminao hoe nahoana ianao no mitomany? Hitan'i Jesosy avokoa afako ny ranomasonao, ny zavatra manjoanao, ny alaherinao, ny hafalianao, ny tebotebonao, ny adi-tsainao, ny fahoriam-panahinao. Mametraka fanontaniana amintsika tsiraray avy Jesosy androany. Nahoana ianao no mitomany? Ary mampanantena antsika, mampatsiahy antsika milaza hoe fa hampodiako ho fifaliana ny fitomaniny, ka hampiononiko sy hampifaliako ho afaka alahelo izy. Izany teny fampanantenana nomeny Jesosy Kristy Tompo ilay nitsangana tamin'ny maty izany no aoka ho fikirintsika sy ho tazomintsika fa izy efa vonona ny hanome fifaliana ho antsika tsiraray avy. Ary mbola hamafisina izany ao amin'ny filazantsarany Jaona 2:12 manao hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly, ary ianareo alahelo nefa ny alahelonareo ody fifaliana. Mino ary afako malala fa ninona endrika alahelo sy fisaonana teo amin'ny fiainantsika sy mbola lolovantsika, Jesosy Kristy Tompo ilay nandresy ny fahafatesana no milaza amiko sy aminao anio fa ho ampodiany fifaliana ny alahelontsika tsiraray avy. Aza mitomany tsony, avela ho fafany Jesosy ny ranomasontsika tsiraray avy mba hahatanteraka ny fifaliantsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho azy ny voninahitra, ny fifaliany kosa anjaka ao anatin'ny fanahy, ny fo sy ny saina ary ny lafim-piainantsika tsiraray avy. Ivavakantsika tompoko. Misaotra Jesosy noho ny amin'ny fampaherezana izay omenao anay tsiraray avy. Hay Jesosy, ka hitanao avokoa izay alahelo sy fahoriana, izay endrikendrika fisaonana eo amin'ny lafin'ny fiainanay izay manara-dianao. Androany ianao Jesosy dia nampaheranay, mampitraka anay ary mametraka fanontaniana aminay tsiraray avy hoe nahoana ianao no mitomany.
Jesosy malalo, ampianaro izay Jesosy handray izany fifaliana avy aminao izany, ka ampodindray Jesosy ny fifalianay, ny fiadanana avy aminao eo amin'ny lafinay tsiraray avy, eo amin'ny lafim-piainanay tsiraray avy. Ampianaro izay tsiraray avy Jesosy hayangataka amin'ny anaranao mba hahatanteraka ny fifalianay tsiraray avy. Izay fifaliana tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany, fa izay manana anao ihany Jesosy no afaka mandray sy mahafantatra izany. Jesosy malalo, misaotra amin'ny famafanao ny ranomasonay, ary mankasitraka indrindra Jesosy ny fetezanao handray ny tananay tsiraray avy. Ampianaro izay Jesosy hifikitra aminao, ary indrindra handray ilay tanam-pitiavanao, dia hatsiarovanay mandrakariva ilay tso-draninao masina manao hoe fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo, izany no nampaharetako ny famindrapoko aminareo. Mandehana amin'ny fiadanako sy ny fifaliako hoy Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Lay fanahy masina mpanome fifalinany anapaka mandrakariva eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy izao indray mifalia. Amen.